Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia manonona aminao ihany koa ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ary koa ny fiasan'ny fanamasina, firaisan'ny fanamasina amintsika. Hivavakantsika miatrantsika izao fotoana izao tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, mankalaza anao izay mitera sy manome voninahitra anao, satria Andriamanitra tsy miova ianao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra be voninahitra. Ianao no alfa, ianao no omega, ianao no voalohany sy farany. Ianao no antsoina ankehitriny, ianao ny ivavahana, ianao ny isaorana amin'ny zavatra rehetra ataonao. Misaotra anao Tompo, mikarakara, misaotra ny tanjaka hery fahasalamana, misaotra amin'ny fiarovana, ary misaotra sady amin'ny famelan-keloka. Eny Tompo, angatahana aminao isan'andro, amindra fo ianao, amela heloka, ary indrindra mangataka ny rà ny zanakao Jesosy Kristy, hanadio anay tanteraka, mamela ny heloka, hanavao anay Tompo, ary indrindra mangataka anao fanahy masina, hirotsaka aminay tsiraray avy, na ny mpiaino ankehitriny ary na ny tenako indrindra, izay hitory, esory, izay tsy anao rehetra, oka tsisy hoena fa tsy ny feonao irery, ary oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany koa. Ka dia aminaranao Jesosy Kristy, avy any Nazareta no anaovany izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Dia misaotra ny tompontsika tafahoana indray amin'izao fotoana izao, hifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra, hifampahirizantsika mba hiarahantsika mihazakazaka, mitahiry ilay solika mba samy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay moa izany ny tena tian'ny Tompo mandrakariva. Ankoatrany koa hoe zava-dehibe ho antsika kristianina dia ny rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy dia mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary koa ny dikan'izay fitoriana filazantsara izay dia mitory ny fahatsarahan'ny Tompo, fahatsarahan'i Jesosy, ary hitahiry ny solika, satria izay no tian'ny Tompo tenenina amintsika koa fa ho avy izy hiverina eny amin'ny rahona lanitra, nefa mandra-piaviny ihany koa dia mila miambina isika, fa raha tsy miambina isika dia anisany ho tavela ety amin'izao tontolo izao ihany koa. Dia misaotra ny tompontsika mihaino fotoana hifampahery tahaka izao, ka dia mangataka anao haharitra hatramin'ny farany, satria ny tenin'ny Tompo dia mila maharitra ihany koa anatin'ny fampahirizana ho entsika eo izany moa rehefa avy eo. Ny lohateny na ny azontsika hoe hifampizarana androany dia ny hoe Andriamanitra saro-piaro. Andriamanitra saro-piaro na Andriamanitra dia saro-piaro. Inona moa ny antony mahatonga an'izay hoe navahana kely Andriamanitra saro-piaro sy Andriamanitra dia saro-piaro izay dia efa ho vakintsika sady ny ao amin'ny Exodosy toko faha 4:30. Ny Exodosy toko faha 4:30 dia tonga dia raisintsika aloha ahafantarantsika an'izay ilay hoe Andriamanitra saro-piaro izay sy Andriamanitra dia saro-piaro izay ao amin'ny 4:30 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa tsy ankohaka eo anatrehan'izay Andriamanitra hafa ianao, fa ny Tompo dia saro-piaro no anarany, satria Andriamanitra saro-piaro izy. Izany hoe misy mahasamihafa kely azy izany hoe Andriamanitra dia saro-piaro, ay tena anaran'Andriamanitra mihitsy ilay hoe saro-piaro, ay ny Tompo io, ilay Tompo Andriamanitra io dia saro-piaro koa ny anarany. Misy anarana be da be nefa ny tenenin'ny Tompo, ny tenenin'Andriamanitra ho anarany El Shaddai, amin'ny teny Hébreu moa izany tena nanomezan'io anarana io. Elohim, ankoatrany hoe anarana maro, betsaka ny anarana nomena azy izany na nomen'ny mpanompon'Andriamanitra azy koa. Fa eto dia anisan'ny anaran'Andriamanitra ny hoe saro-piaro. Ka ho raisintsika eo izany hoe inona nahatonga n'Andriamanitra koa hoe saro-piaro na Andriamanitra dia saro-piaro, ohatran'ilay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra dia fitiavana, fa Andriamanitra koa dia saro-piaro. Ka izay ny teny hifanazavansika sy hifampiarezantsika androany. Efa vakintsika teo izany ao amin'io Exodosy toko faha 4:30, 4:30 io ny amin'ny
anarana azy fa ho raisy kely eo ambony kely eo ny antony hoe mahasarym-piaran'Andriamanitra. Mbola betsaka ny tenin'Andriamanitra ho vakiana fa efa eto ihany tsika dia manararaotra satria tsara mahafantatra hoe inona nahatonga azy teny an'io zany amin'ny andiny efatra amby folo io, andiny fahafolo dia efa raisitsika sady ary io izy indry manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra, ary ny olona rehetra izay toeranao dia hita ny asan'ny Tompo fa mahatahotra izay zavatra efa nataoko amin'ny fiombako anao. Tandremo izay andidiko anao an'io indro, efa horoahiko hiala eo anatrehanao sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Koa mitandrema fandrao anao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka ho fandrika eo afovoanao izany. Fa raha vao ny alitarany ary torotoroy ny tsangam-bato tsampiny ary jinjao ny aserahany, fa tsy ankohaka eo anatrehany izay andriamanin-kafa ianao, fa ny Tompo dia saro-piaro no anarany satria Andriamanitra saro-piaro izy. Zay zany ny andiny efatra amby folo nametra najanontsika azy fa zay ny tenin'ny Tompo nazavantsika an'izay anarany izay. Ny teny saro-piaro zany raha fehezina fohy hoe inona ny dikan'ny teny saro-piaro misy dikateny maromaro mandika anazy fa misy anankiray izay nandikana azy hoe ny saro-piaro dia sarotiny izay tsy izy amin'ny zavatra ananany. Raha olona saro-piaro izany, ny olona moa zany tena saro-piaro eto fa namahitany azy eto ny olona saro-piaro dia tena hoe sarotiny izay tsy izy amin'ny zavatra ananany. Hoe tena saro-piaro, tena sarotiny mihitsy izy zany amin'ny zavatra ananany izay tandremany sy arovany fatratra. Rehefa ananany zany le zavatra dia tena tandremany sy arovany fatratra satria fa ananany dia sarotiny izay tsy izy ary tsy zarazarainy amin'ny hafa. Zany zavatra rehetra zany no amaritantsika an'ilay hoe saro-piaro, tsy mizarazara amin'ny hafa amin'ny zavatra ananany izy, dia tandremany tsara sy arovany tsara, fantatra ozy izy ny zavatra ananany ary sarotiny izay tsy izy amin'ny zavatra izay ananany. Eto zany eto amin'ilay zavatra izay ananany eto no tena raisitsika. Amin'ny ankapobeny ny tena hoe sehon'ny fiteny saro-piaro, fahasarotam-piaro dia eo amin'ny mpifankatia, eo amin'ny mpivady. Hitantsika eo fanazavan'ny ten'Andriamanitra fa somary miopana kely amin'izay ihany koa ny mahasaro-piaro an'Andriamanitra. Inona moa mahasaro-piaro an'Andriamanitra amin'ny eto moa zany zanak'Israely ny teneniny dia ny zanak'Israely dia nofidian'Andriamanitra. Amintsika zany kristianina voalohany indrindra aloha fa misy fampianarana be da be eo mila mibebaka ianao dia manoto tena an'Andriamanitra dia mandray azy ho tompo sy mpamonjy. Fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao zay izy vao tena saro-piaro aminao. Misy koa zany ny fahasarotam-piaro amin'ny zavatra izay ananana ozy izy mahasaro-piaro azy, sarotiny izay tsy izy. Fa ny zavatra tsy anananao tsy tokony tsy hasaro-piaro anao zany ny zavatra tsy anao. Ka zay no mahasaro-piaro ny olona amin'ny zavatra izay ananany, tahaka an'Andriamanitra koa, tahaka an'i Jesosy Kristy koa zany. Raha tena zanak'Andriamanitra ianao, raha manara-dian'i Kristy ianao dia saro-piaro izy. Ary ny Satana koa dia saro-piaro amin'ny ananany. Zay mahatonga ny hoe rehefa azon'ny Satana, voafehin'ny Satana ilay fanahin'ilay olona dia tena naharoahana devoly ary izy hametra tanana dia sarotraritra mihitsy matetika vao afaka eo ilay olona io satria fananan'ny Satana izy dia mahasaro-piaro amin'ny Satana koa araka ny filazana teo zany hoe sarotiny izay tsy izy amin'ny zavatra izay ananana izy. Tsy ho avelany ho afaka fotsiny amin'izao hoe lasa manaraka an'i Jesosy ilay olona fa tena sarotiny mihitsy ny Satana. Zay no mahatonga antsika hoe mila mitandrina antsika amin'ny zavatra ataontsika. Ary nytenen'ny Andriamanitra moa zany teo tamin'ny zanak'Israely, tandremo mifandraindray amin'ireo nareo, tandremo nareo manambady an'ireo. Misy didy be da be nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny mahatonga anazy saro-piaro io satria fa nifidiany ho zanany dia tahaka izay koa tsika.
hoe kristianina dia karazan'le fofombady ozy izy na le vadin'Andriamanitra, vadin'i Jesosy, io le homaniny zay a hotsenainy any amin'ny lanitra, zay le mahatonga an'le hoe 5 adala 5 endry. Resaka fofombady io a, resaka fanambadiana, mahasarika an'Andriamanitra isika ka mila mitandrina. Dia tahak'izay koa ny raha mahitsika ambaraka eto ngamba zay satria mbola ho toriana eto moa zay azavaina tsara fa tamin'i Jesosy io zany malaza be hoe Jesosy ny fahagagana voalohany nataony dia nanova ny rano divay izy ka dikan'izay afaka misotro divay ny olona, tsy manina akory na mamy na ohatran'izany, fa ny tena tenin'Andriamanitra amin'io raha fantatsika tsara dia milaza ny fiomanana koa ny amin'ny fofombady, ny fanambadiana. Raha jerena tsara io tantara io dia le fofombady tsy hita hoe aiza le olona mpampakatra, fa le ampakarina sy ny olona nasaina ny be da be sy mifamaofao tao, fa le tena hoe fofombady ampakarina tsy hita tao. Io moa zany fonosana kely ihany iny fa ao anatin'izany miresaka an'ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra tsika eto. Efa niteniko moa zany Andriamanitra hoe raha ray aiza izay hatsako, raha tompo aiza izay tahotra. Ao anatin'izany fahasarotam-piaron'Andriamanitra koa zany, saro-piaro izy raha naika an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ianao kanefa tsy mametraka azy amin'ny toerana misy azy dia saro-piaro izy. Ho hitantsika eo moa zany hoe ninona ny vokatry n'izay fahasarotam-piaro izay, fa mbola mamaky tenin'Andriamanitra maromaro tsika. Tonga dia vakentsika sady ny any amin'ny Josoa 4:20. Josoa 4:20, ny 9:20. Zafady vetivety a. Ao Josoa 4:20 zany a, ny 9:20 azafady. Azafady fa 7:20 izy fa tsy 7:20. Josoa 4:20 ny 9:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josoa tamin'ny tsy mahay manompo antompo ianareo fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra saro-piaro izy, ka tsy hamela ny fahazosoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy antompo ianareo ka manompo andriamanika hafa dia veriny izy ka ampahory anareo sy ahafongana anareo rehefa nasiany soa. Eto zany efa miverina kely satsika amin'ilay ny vokatry ny fahasarotam-piaro io. Saro-piaro Andriamanitra, ny tantarainy raha mamaky tsara an'io tantara io ianao eo ambony eo, dia mitantara mihitsy Josoa, efa antitra moa izy tamin'ity dia mitantara izy fa inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, indrindra tamin'ny namoahana azy tao amin'ny tany Ezipta tao amin'ny fanjanahana zany, tany nazanahana azy, sy ny efa nataony hatramin'ny andron'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba. Fa tamin'izy namoahana azy tao amin'ny tany Ezipta mandrapahatonga hiditra tao amin'ny tany Kanana dia Josoa nahita mihitsy hoe inona ny zavatra niseho. Dia hoy izy hoe fa Andriamanitra masina izy. Zay zany anankiray mahasarotina an'Andriamanitra. Izy zany dia efa masina, fahamasinana averina matetika foana io fa mila miaina amin'ny fahamasinana tsika. Fahamasinan'Andriamanitra io mahasarotiny azy io zay tamin'ny andron'ny zanak'Israely tena mafy mihitsy, zany hoe mandeha manompo an'Andriamanitra zany. Ny mpisorona dia matetika dia maty mihitsy ao anatin'ny fisoronana eo raha ohatra hoe manaonao foana. Amin'izao fotoan'izao moa zany dia efa samy manao izay tiana ataony ny olona, na mandeha amin'ny lalana tsy izy mandeha amin'ny tsy fahamarinan'Andriamanitra dia masaha manao ny fisoronana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika izao natao hoe mpisorona. Tsika tsy raha izay nividian'Andriamanitra, nividian'i Jesosy Kristy, nareo sy izy no tempolin'Andriamanitra ihany koa. Ka raha manao tsinontsinoina ny tempolin'Andriamanitra tsika dia ho potehany tenin'Andriamanitra zany. Dia zay mahatonga ny azy hoe
Andiny faharoapolo fa raha mahafoy an'ny tompo ianareo izy ka manompy andriamanika hafa dia heverina izy ka hampahory anareo sy hafongana anareo rehefa nasiany soa. Fa ilay izy ny olona izay efa nifidian'i Jesosy aloha no mahasari-piaro azy. Fandresantsika teo. Raha tsy eo amin'ny tompo ianao tsy ho sari-piaro aminao izy. Raha any amin'ny satana ianao any amin'ny devoly dia ny devoly no sari-piaro aminao, tsy havelany tao ianao. Tazominy eo foana ianao fa satrony ianao ho any amin'ny afo be moa izany no tena fantatsika any amin'ny fahaverezana. Fa rehefa ao amin'i Jesosy koa ianao dia mahasari-piaro azy ianao rehefa nanaiky anazy ary azo atao hoe mijovavim-belona na hoe mitantara amintsika fa na fisainana kely ary na eritreritra tsy mety na fomba natao fantatsika izao fa tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra ka manao an'izany ianao ka hoe miaraka amin'i Jesosy dia azagaga ianao raha tsy ela dia efa tonga ny famaizana. Efa maninona ary misy famaizana, izay mahatonga an'Andriamanitra sari-piaro. Tenena foana izany hoe fitiavana izy ary ny teny fitiavan'Andriamanitra dia araka ny teny hoe zanaka tiana tsy tsitsiana ratsakazo. Tsy mitsitsy aminao mihitsy izy raha vao manomboka mivilivily ianao fa ahitsiny. Any amin'ny salamo fahatelo amby roapolo any izy miteny hoe ny tehinao sy ny tsorakazonao izy no misintona sy miaro. Iny tehan'Andriamanitra iny rehefa ao anatin'ny valy ianao zanak'ondry ka mandeha mivilivily sy mandeha mitady hiala tsy handeha amin'ny laharana na kapoka mahazo anao na sontominy. Ka izay mila fantatsika izany fa ilay Andriamanitra sari-piaro raha misy famaizana ataony dia mila mieritreritsika fa io Andriamanitra io dia sari-piaro amin'ny olona izay nifidiany efa natsony efa niraisiny. Ka mila mitandrina koa tsika rehefa nandray an'i Jesosy. Ilay hoe mandray an'i Jesosy izany falitsika mahazo fitahiana, Andriamanitra fitiavana mahazo fahasoavana. Fa azagaga ianao fa sari-piaro io Andriamanitra io ary faiziny. Tsy ela izy dia manafay raha miala sy mivily aminy ianao. Izay izany ny ao amin'ny Josoa. Ny tenin'Andriamanitra tena fantatsika izay mety hoe raha nahenony fahasarotan'Andriamanitra hoe ny lohateny ianao angamba tonga dia tao an-tsainao ny amin'ny Exodosy faharoapolo ny nanomezana ny didifolo. Eto moa izany tamin'ny nanomezana ny didifolo Mosesy no nandeha niakatra tany an-danitra, tany amin'ny tendrombohitra Sinay no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny nanomezana azy ny didifolo. Vakiako ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy satria efa nazavaintsika teo ihany ny mahasari-piaro an'Andriamanitra sy ny vokatry ny fahasarotam-piaro dia inona no takian'Andriamanitra koa amin'ny mahasari-piaro azy amin'ny Andriamanitra nifidy anao azy dia vakiantsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ahafantarantsika hoe hatramin'ny fahaenina ary ahafantarantsika hoe inona ny mahasari-piaro an'Andriamanitra sy ny vokatry ny fahasarotam-paaron'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy dia nilaza ny Exodosy faharoapolo izany andiny voalohany dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe izao no tompo-Andriamanitra aho izay nitondra anao nivoaka ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manana andriamanika hafa fa izao ihany, aza manao saron-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao tompo Andriamanitra aho dia Andriamanitra sari-piaro ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka nitandrina ny didiko. Izay izany izy andiny fahadimy teo hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao tompo Andriamanitra aho dia Andriamanitra sari-piaro ka mamaly heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Mampatahotra izany amin'ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra io dia any amin'ilay zanaka sy ny zafiafy sy ny zafin-dohalika any no tonga mihitsy ny famaizana hatrany. Ka izay nitandremantsika rehefa nifidian'ny tompo ianao nanaiky sy naradian'i Jesosy nomeny ny fitahiana sy ny fahasoavana ka mivily sy miala eo anatrehany dia mampalahelo fa na amin'ny taranaka ary dia hiaran'ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra. Ka izay no tokony hitandremantsika fa
io Andriamanitra io dia sari-piaro ary misy vokany ihany koa ny mahasari-piaro azy. Efa niresahantsika teo zany hoe inona mahasari-piaro azy satria efa nividiana ianao. Tenina amin'Andriamanitra hoe tsy anareo nifidy ahy fa izaho nifidy anareo. Efa nividiana ianao, ianao koa efa nifidy azy nanaiky ho tompo sy mpamonjy an' Jesosy Kristy Tompo, dia ho sari-piaro aminao izy satria nafahany ianao, efa nafahany tamin'ny fahotana, tamin'ny ota sy ny loto rehetra teo amin'ny hazofijaliana, sasany tamin'ny rano soa ianao, nibebaka ianao, natao batisa ianao, nandray ny fanasan'ny Tompo ianao, dia mahasari-piaro azy ianao. Ka izay zany no tokony hitandremantsika ao anatin'izany hoe Andriamanitra sari-piaro zany, na hoe Andriamanitra dia sari-piaro. Any amin'ny Deutéronomie, raisitsika moa zany ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny testameta taloha zany, ahafahantsika mijery hoe ahoana ny ahafahantsika mahalala hoe inona zany mahasari-piaro an'Andriamanitra zany. Deutéronomie toko fahaefatra andiny fahaefatra amby roapolo, mivaky toy izao aminaran'i Jesosy Kristy. Tonga dia vakiko sady amin'ny andiny fahatelo amby roapolo satria mitovitovy foana ilay izy. Mitandrema ianareo fandrao manadino ny faneken'ny Tompo Andriamanitrareo izay nataony taminareo, ka manao sarin-davatra voasokotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra izay efa nandraran'ny Tompo Andriamanitra ho anao. Fa Andriamanitra ao dia afo mandevina, eny Andriamanitra sari-piaro izy. Ilay Andriamanitra afo mandevina, mbola mafimafy ihany koa zany izay, ankoatran'ny hoe fahasarotam-piaro, sarotiny amin'izay ananana izy, fa afo mandevina. Zany hoe raha ny tena izy tena mandevina, tena hoe ohatran'ny ny afo rehetrarehetra tamin'ny fantatsika zany tantaran'ny Daniel sy ny namany, fa hoe tena nafanaina ny afo, hoe andorana azy, fa noho ny fahatsarany, noho ny atokinan'Andriamanitra, noho ny fahamasinana ny ainan'izy ireo, dia ilay olona nanipy azy indray ary no may, fa ry zareo tsy may fa Andriamanitra niaro azy. Fa afo mandevina izy, ka raha tsy miaraka aminy ianao araka ny teniny teo fa manana andriamanika hafa, izay ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra, dia manana andriamanika hafa ianao dia mandeha mivilivily, dia azagaga ianao fa ho levina. Izay mihitsy moa zany ny azo tenenana azy amin'ny teny malagasy, fa ho dia ho levina ianao, tahaka ny fandevonany amin'ny afo zany ny lavienina, dia izay ny maha-Andriamanitra sari-piaro azy ozy izy. Andiny ao amin'ny Deutéronomie toko fadimy eo ihany, eto moa zany Deutéronomie araka ny fahafantarantsika azy koa dia famerenan-teny, namerina ihany koa izy ny amin'ny didy folo tany amin'ny Exodosy, tany amin'ny tantara rehetrarehetra tany, fa mitovy tao amin'ny ilay fanvakitsika tany amin'ny Exodosy toko faharoapolo teo ihany, ny Deutéronomie toko fadimy andiny fahasivy moa zany fa azontsika vakiana manontolo ny toko fadimy, fa tsy ho vakitsika eto intsony. Ny ao amin'ny Deutéronomie toko fahaenina azontsika raisina ihany satria ahafantarantsika mahasari-piaro an'Andriamanitra io, tena mila fantarina tsara io zany fa Andriamanitra tena sarotiny amin'izay ananana ozy izy, ary tandremany tsara sy arovany fantatra, ary tsy zarazarainy amin'ny hafa. Izay ilay famitianantsika na filazanany amin'ny mahasari-piaro teo ny andiny fadimy amby folo eo, no raisitsika ny amin'ny Deutéronomie teo. Raisiko sady amin'ny andiny fahaefatra amby folo, mitovitovy foana ilay izy. Aza manaraka izay andriamanika hafa amin'ireny andriamanitry ny firenena manodidina anareo, fa Andriamanitra sari-piaro eo aminao ny Tompo Andriamanitra ao, fa ndao hirehitra aminao ny fahatezeran'ny Tompo Andriamanitra ao, ka ho fongorany tsy eo ambonin'ny tany ianao. Raha vakitsika zany dia mihamafy ihany le famaizan'Andriamanitra. Afo mandevina izy, mbola hita eo ihany ianao raha lavenina hoe levina dia mbola tazan'ny olona ihany, izy fa lasa lavenina. Fa eto dia teneny mihitsy hoe fongorany tsy eo ambonin'ny tany ianao, zany hoe tsy hita intsony mihitsy ny mahay anao ianao, izay no mampatahotra antsika,
Fa raha miala amin'Andriamanitra tsika rehefa natsoina, rehefa niaraka nanolo tena ho anazy ka miverina any amin'izao tontolo izao, dia aza gaga ianao raha tsy hita intsony ianareo izy mifanasina sy fahazavana, fa nareo no tonga mahatsatso dia tsy atao tsinitsiny ianao fa lasa sira, lasa fasika ianao ilay sira hoe natao nampiasaina ny fandrombahana lafo vidy teo iny lasa fasika dia hitsahan'ny olona. Ka izay tandremo hozy izy fa ho fongorana tsy eo ambonin'ny tany isika. Mampatahotra izany ry havana. Any amin'ny Nahoma dia mpaminany, nisan'ny mpaminany tao amin'ny Israely izany, dia azontsika vakiana. Azontsika vakiana ny any amin'ny Nahoma. Azafady fa tsy nomaniko eto izany ilay teny mba tsy ho elantsika satria tsy dia tsara loatra ilay maharitra ela loatra mba tsy ho sanatria tsy hoe mamona aminaina ny ten'Andriamanitra fa amin'izay tsy fa azonao vakiana izany ao amin'ny Nahoma toko voalohany eo 2:2. Ny dikan'ny Nahoma moa izany amin'ny teny Hebreo izy dia midika fa hoe fampaherezana. Hoe mpaminany Nahoma izany dia ny anaran'ny dikan'izany Nahoma izany dia hoe fampaherezana amin'ny dikan'izany amin'ny teny malagasy fa teny Hebreo dia teneniny eo hoe Andriamanitra saro-piaro sy mamaly heloka ny tompo. Tsy vakiana ilay izany fa mitovitovy amin'izay ihany koa hoe tena Andriamanitra saro-piaro sy mamaly heloka ny tompo. Teto izany Nahoma amin'io tantara io tsara vakianao izy fa tsara mamaky an'ilay Nahoma manontolo fa ny rahan'ny Nahoma ho mpaminany izany ny teny ny amin'ny faharatsian'ny Niniva dia ho pitehan'Andriamanitra izy raha tsy mibebaka. Satria tena nanao tsintsinan'Andriamanitra mihitsy ireo ary hoe nieritreritra mihitsy hoe tsy misy izany Andriamanitra tanàna nandroso sy nyroborobo be mihitsy ny Niniva tamin'izany fa nipitehan'Andriamanitra izy. Efa nambarana eto izany dia Nahoma io no anisany. Fantatsika Jona koa efa nirahan'Andriamanitra ho an'ny Niniva fa Nahoma koa dia nitenen'Andriamanitra tahalohana andravany sy ny nanam-pitehana ny Niniva izany amin'ny faminaniana ihany koa. Dia ho raisintsika ny hiditra any amin'ny testamentra vaovaotsika amin'io resaka hoe fahasarotan'Andriamanitra io izany amin'ny mahasaro-piaro azy. I Paoly no ho raisintsika any amin'ny tamin'izy ho an'ny Korintiana, amin'ny Korintiana faharoa toko faha 1:10. Korintiana faharoa toko faha 1:10 dia vakiako hatramin'ny fahatelo angambany. Andiny fahatelo fantarantsika hoe inona ilay fahasarotam-piaro eto izay tenenan'i Paoly azy eto amin'aran'i Jesosy. Engany ka mba handefitra amiko amin'ny adalàna kely ianareo kanefa mandefitra amiko ihany ianareo. Fa fahasaro-piaro araka an'Andriamanitra no mahasaro-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny Virjiny madio ho an'i Kristy. Fa matahotra aho fa andraho ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka ny namitahany menarana an'i Eva tamin'ny fihendreny. Izay izany ilay fahasarotam-piaro. Paoly koa dia miteny mihitsy hoe tahaka ny fahasarotam-piaro araka an'Andriamanitra. Izany araka ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra koa izany no mahasaro-piaro amin'ny Paoly eto. No mahasaro-piaro anareo izy. Izay ilay hoe rehefa ao aminao ilay izy, satria Paoly nitory sy nanorina an'ilay fiaraha-mivavaka fiangonana tao Korinto dia saro-piaro izy. Tsy hoe ananana io, fa ananana io dia mahasaro-piaro fa an'Andriamanitra io, an'i Jesosy, irak'Andriamanitra ika, iraka Jesosy ka raha misy napetraky ny tompo apetrano antsika izany, antsika no nasainy mitahiry azy dia saro-piaro ianao, sarotiny ianao ary mitandrina fatratra hozy
amin'izay zavatra efa napetrahany tompo ao antsika zany a fananan'Andriamanitra io, zay mahatonga an'azy hoe sary-piaro araka an'Andriamanitra aminareo. Dia eo ilay izy hoe fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba atolotra tahaka ny Virjiny madio ho an'i Kristy. Izay ilay niresahantsika teo hoe ny endriky ny fahasarotam-piaro io a dia eo amin'ilay fanambadiana. Raha mpivady koa atao hoe tsy sary-piaro, tsisy fahasarotam-piaro a, dia mampieritreritra ihany koa. Fa tena sary-piaro, izay mahatonga an'io hoe sary-piaro izy amin'ny vadiny sy amin'ny ananany. Ka tahak'izay ilay fofombady izay efa niresahantsika teo a, ny amin'ny fofombady a, ny amin'ny ampiakarina, ny Virjiny folo sy adala sy dimy a, ny ilay mpampakatra izay tsy hita tao amin'ny izay neverina hoe fahagagana voalohany nataon'i Jesosy, tsy hita ilay mpampakatra. Dikan'izay a, mbola miandry izy eo amin'ny rahona lanitra hiveriny Jesosy. Ary izay a no mahasary-piaro azy a, tahaka ny mahasary-piaro an'i Paoly eto koa zany a, mahasary-piaro antsika rehetra, mahasary-piaro ahy koa zany, inona mahatonga hoe hifampizara hoe fa inona fandalinandro hoe zao ny hifampizarana ohatr'izao sa hoe freriana, fa sary-piaro ianao satria men'Andriamanitra natsoa ny tompo ianao dia nahazo fahasoavana. Dia misy ny olona efa mandray a, betsaka amin'ny fampianarana efa voaray eo a, betsaka mihitsy ny olona manolo tena amin'ny fijoroana vavolombelona ao amin'izao fizarana amin'ny vidéo ho avy Jesosy Kristy a, na mihaja Andriamanitra na mibebay ianao a, dia mahasary-piaro an'Andriamanitra zany ny fampizarana mba hifampitehirizantsika ny tenin'Andriamanitra. Izay zany a ny fahasarotam-piaro an'Andriamanitra koa ao amin'ny nataon'i Paoly ho an'ny Korinthiana. Hamaranantsika azy a, ny fahasarotam-piaro ny Jesosy Kristy dia ao amin'ny Luka, ao amin'ny Luka toko faha-20, Luka sy ny Marka toko fahafolo no milaza an'izy, fa ny Luka no raisintsika. Ny Luka toko faha-20 manomboka amin'ny andininy fa sivy amby roapolo moa zany no tena raisintsika amin'izy, fa vakiko manontolo a manomboka amin'ny faha-20, satria maharanantsika ny fotoana dia tsara henontsika tsara inona ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra. Amin'ny laran'i Jesosy zany ny Luka toko faha-20 ny andiny faha-20. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko handovaky ny fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao, ary hoy kosa izy, izany rehetra izany dia efa notandremoko hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandray izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray aloha ianao amin'dio ny fanananao rehetra, ka zarao amin'ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avy manara ahy. Ary rehefa nandray izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, ka fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny asatry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa moramora koa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fandraitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe, iza indray moa no azo vonjena? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izahay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Amen. Izay zany a ilay fahasarotam-piaron'i Jesosy, ilay fahasarotam-piaro teo amin'ilay ananana. Eritrereto fa eto zany a, rehefa nanolo tena amin'ny tompo dia nasainy mihitsy ary a nahafoy ray zanaka fananana hatramin'ny fananana ary. Izay nahatonga an'ity ilay hoe mpanan-karena ty any amin'ny Marka 10 izy dia miteny hoe ilay tovolahy mpanan-karena, izay ny lohateny eo amiko eo, tovolahy ny fiantsoany azy, fa
eto dia tena hoe mpanapaka mihitsy le olona zany, fa tsy nafony harena izy. Andriamanitra zany raha mbola fantatsika tsara zany hoe raha mbola manana apetraka ao amin'ny sarin-javatra ary, voasikotra na hoe sarisary na hoe fanompoan-tsampy tena mahasaritsara an'Andriamanitra, maika koa fa hoe ny harena zany, ny vola io zany tena anisany hoe tena ataonao Andriamanitra io dia tena sari-piaro mihitsy Andriamanitra, indrindra rehefa nanaiky azy ho ahy ianao, rehefa anazy ianao fa raha ao amin'ny Satana ianao dia avelany ihany ianao ho any amin'izay ary tsy ho avotry Satana ao ianao raha tsy ny mpanompon'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra no hanafaka anao dia Jesosy Kristy. Teny Jesosy moa zany averina ihany amin'ny Jaona 7:6, raha ny zanako hanafaka areo dia ho afaka tokoa nareo. Ka dia raiso Jesosy fa izy no hanafaka anao. Raha mbola anatin'ny fisalasalana ianao dia atoloran'ny tompo ny fiainanao, fa rehefa anazy ianao dia mahasari-piaro azy ary arovany. Irahany koa ny anjely. Ny anjely dia irahan'Andriamanitra, efa misy fampianarana vao navoaka ny mpanompony izay ao amin'ny vidéo ny amin'ny anjely, fa ny anjely dia irahan'Andriamanitra hiambina sy hiaro antsika, ary tena misy ny anjely izay eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny tompo zany any an-danitra any. Fa misy koa ny anjely izay noroahan'Andriamanitra tany dia ny devoly Satana izay mitady izay ho azy koa. Misy fanazavana izay mazava tsara na nazavain'ny mpanompony azy amin'ny hoe ho avy Jesosy. Mibebay ianao. Dia izay zany mahasari-piaro an'Andriamanitra tsika, fa na ny harena dia mahasari-piaro azy raha io no ataontsika voalohany hoe amin'ny fiainantsika. Ary na ny ray aman-dreny ary zany tena mahagaga hoe na ny rainao na ny reninao na ny zanaka sy ny manodidina rehetrarehetra ary izay mahasari-piaro anao, tena tianao fanananao mahasari-piaro anao, nefa tian'ny tompo hoe afoy, mila mahafoy zany tsika fa omeny mihoatra. Dika izay ilay meny mihoatra tsy hoe esorony aminao ny ankonanao sy ny vady aman-janaka ao, fa meny mihoatra zany indrindra fa hoe araka ny teny Jesosy hoe ny rahalahiko matsan'ny reniny zany, rehefa ny tena izy ny rahalahiko dia ireo olona manaraka areo, ireo manompo areo, ireo miara-dia aminao ireo ny rahalahiko sy anabaviko. Ka dia zany no omeny tompo antsika mihoatra sy ny fananana be da be ohatry izy amin'izao fiainana izao be lavitra, amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Zay zany no ampanantenana men'ny tompo amintsika foana. Raha sari-piaro amintsika izy dia ny ananantsika ny fiainana mandrakizay, ary izay no efa nitenen'ny tompo. Ny fanjakan'ny lanitra, ny fanjakan'Andriamanitra ny ho any an-danitra, izay foana ny tiany Jesosy ambara amintsika. Ka dia mahereza fa raha sari-piaro aminao ny tompo, raha sari-piaro amintsika ny tompo, raha misy zavatra miseho amin'ny fiainanao rehefa nolo-tena amin'ny tompo ianao, ka raha mieritreritra ianao raha hoe inona indray ny anton'izao, dia ny tompo manana tsara. Zay vao tonga amintsika ilay tenin'Andriamanitra le ny Romanina 9:20 iny hoe 9:20 fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa izay tian'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra ihany koa. Tena miara-miasa ka tsy tokony atahotra isika, fa Andriamanitra dia sari-piaro amintsika, ka dia mitandrina antsika koa izy. Rehefa sari-piaro mitandrina tahaka ny fahasarotam-piaro antsika amin'ny ananantsika, tahaka izay koa ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra amintsika izay ananany. Ka dia mahereza fa ny tompo omba antsika, dia samy mihazakazaka tsika ahatra amin'ny fihazakazahana ho amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa oman'ny tompo amintsika. Voninahitra n'Andriamanitra ihany tompoko, manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy, dia mihaona indray tsika manaraka raha mbola tsy tonga ny tompo. Saotra indrindra. Amen.